miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao, le prix de l'engagement na hoe ny vidin'ny fanoloran-tena. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Te hitarika ansaitsika ny amin'izay teny izay fa tena misy vidiny ny fanoloran-tena rehetra. Raha makeny an-tsena ianao izao ka hividy zavatra anankiray, asa ataoko ohatra hoe baiboly no tianao vidiana, dia tsy maintsy misy zavatra avy any aminao takalony iny alefanao avotsotrao mba hahazahoanao an'ilay baiboly. Raha tsy te hanaraka an'izay lalàna izay ianao dia mangalatra zany ny ankoatran'izay, tonga dia mangalatra fotsiny dia nahazo an'ilay baiboly ianao dia tsy nisy zavatra niala mihitsy tany aminao. Fa ny ara-dalàna dia hoe misy an'izay vidy, misy an'izay prix tsy maintsy efainao zay ny amin'ny zavatra izay tianao azo. Ary be dia be ny ohatra ny amin'izany amin'ny fiainantsika. Raha tianao dokotera ianao zao ohatra dia taddio fa misy vidiny izay engagement na hoe fanoloran-tenanao amin'ny mahampitsabo anao zay. Toy ny hoe rehefa amin'ny alina dia tsy maintsy mifoha anao raha misy olona marary, na koa hoe raha ohatra ianao ka na fety na inona dia miasa ianao satria zany ny asan'ny mpitsabo. Tsy maintsy mifantakosina fanirasera amin'ny marary ianao. Izay no vidin'ilay fanoloran-tenanao. Dia tahaka izany koa raha ohatra ianao ka hoe anao pastera, dia tadio tsara fa misy vidiny koa izay fanoloran-tenanao zay. Misy zavatra miaraka amin'izay. Ao anatin'izany ohatra ny hoe rehefa tonga ny weekend zany dia miasa ianao, rehefa alahady ianao zany dia miasa, ary mety hiasa any ambanivohitra mandritra ny taona maro ianao. Dia izay zavatra izay ilay tambiny, izay ilay takaliny, izay ilay zavatra mety hoe avy any aminao mihitsy, tsy maintsy atolotra ao zany. Na ny fiainanao ray manontolo zany dia efa alefanao daholo vokatra izay fanoloran-tenanao zay. Ary amin'ny zavatra maro dia maro dia izany daholo. Mbola toizako ihany ny ohatra, raha andeha hipetraka ianao zao any ampitan-dranomasina, hisafidy ianao zany hipetraka any ampitan-dranomasina, dia tadio fa misy vidiny izay engagement ngeza be izay ataonao zay, satria tsy maintsy ho lavitra ny fianakaviana ianao zany ary manarakaraka an'izay dia hiaina anatina fiarahamonina ianao laika. Dia tsy afaka ho ampitovianao amin'ny aty Madagasikara intsony, fa rehefa hoe nisafidy any an-dafy ianao dia tsy maintsy zakainao zay, satria izay no vidin'ilay fanoloran-tenanao. Dia toy izany koa raha manambady ianao dia misafidy ianao zany hoe hanambady dia misy tambiny zay, misy vidiny zay. Ao anatin'izany ohatra ny hoe tapitra treo zany ilay fiainana mahaselibatera, ilay fiarahana make tsy fiarahana make roa fa hifantoka ianao zany amin'ny ankohonanao. Ary izay indraindray no olantsika, satria itsika te hisengage amina zavatra anankiray nefa tsy mahafona inona na inona, dia lasa mitady hangalatra foana isika. Ary mila mahafantatra an'izany hoe vidin'ny fanoloran-tena izany tsika ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misy vidiny io, misy tambiny io. Raha mianatra ianao dia tahaka izany ihany koa, te hahazo diplôma ianao, te hahazo fahalalana ianao, dia tena mazava ho azy fa tsy misy zavatra moramora zany, fa misy vidiny io. Ao anatin'izany hatramin'ny torimasonao, ny fahafinaretana sy ny fialamboly samihafa. Tsy maintsy hiaretanao daholo ny fianarandesina rehetrarehetra izay vao ho azonao ilay zavatra izay tadiavinao any amin'ny farany. Ary tsy maintsy misy tambiny, tombontsoa ho azonao foana ihany rehefa tena maharitra ianao. Ary raha mijery ravana an'i Jesosy Kristy nidina tety ambonin'ny tany izy, ny tanjony dia ny hamonjy antsika. Fa tsy maintsy misy vidiny izay, nisy tambiny izay, fa dia tsy maintsy nialany ny seza amboninahitra dia nidina tety ambonin'ny tany izy, niara-ny aina tamintsika tety ambonin'ny tany tety, ary dia niaritra ny fahoriana sy ny zavatra samihafa tety. Ary avy eo koa aza dia tsy maintsy niaritra ny azo fijaliana izy. Izay no tambiny, izay no vidin'ny fanoloran-tenany mba ahafahana mamonjy antsika, ary nataony zany. Ny mahatonga ana amin'ny resaka an'izany rehetrarehetra zany aloha dia voalohany dia izao aza mimenomenina. Fa itsika sady te hanana ny zavatra tadiavintsika no tsy te hiaritra mihitsy, ka tsy mety zany. Aza mimenomenina ianao fa ao anatin'ny zavatra izay tsy maintsy aretanao io. Raha ataoko fotsiny hoe miasa ianao ka ao amin'ilay asa izay nitadiavinao dia azonao ilay asa, fa misy sedra be dia be ao anatin'io toeram-piasana io. Aza mimenomenina fa izay no vidin'ny nidiranao tao amin'io toeram-piasana io. Hatreo fa izay no antsoina hoe prix de l'engagement. Misy vidiny ny zavatra rehetrarehetra. Ary tahaka an'izany koa ny zavatra lehibe faharoa izay tiako hitariana ny saintsika indrindra dia ny hoe rehefa manaraka an'i Jesosy Kristy ianao dia tadidio fa misy vidiny ihany koa izay fanoloran-tenanao zay. Ary ny tsy takatry ny olona zany, fa ny olona te hanaraka an'i Jesosy Kristy fotsiny amin'izao izy ary tsy te hamokana inona na inona avy any aminy mihitsy.
kanefa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any Matthieu 5:20 dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra manao hoe raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany ary hanaraka. Mba fantatrao ve izany ny tambon'ny fanarahana ao an'Andriamanitra. Ary amin'ny Baiboly dia nisy olona be deaibe mihitsy tia hanaraka an Jesosy Kristy fa misy zavatra tsy fony ao. Misy zavatra mbola fiainan'izao tontolo izao sy le fomban'izao tontolo izao sy le zavatra isan-karazany mbola tsy fony nefa nisy tia hanaraka an'Andriamanitra. Tsy tia handovola fa tia hazo entana fotsiny. Tsy mety zany. Fa zany andro tena te hitarika ansaitsika inona ny zavatra tokony ho afonao amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra ny hotariavana. Ary zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra izay any Kristy Jesosy izy dia efa nanombo ny tenany mba ny nofiny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Efa nanombony zany ve ianao? Fa raha tsy zany dia ho mpiatsara velatsia fotsiny isika satria kristianina milaza ho kristianina tsy hoe manara-dia an'i Kristy kanefa tsy tena resy lahatra fa mbola miaina manao tandroa manao fiainan'izao tontolo izao ihany. Androany jerevo Jesosy Kristy tompo lay nahafoy ny zavatra rehetra mba hahafahana mamonjy antsika. Mba inona kosa ny fonao mba hahazahoanao ilay famonjena izay efa natolony ianao. Ny fahotantsika ny takian'Andriamanitra. Ary raha miresaka hoe fanafahana tena te afaka antsika Andriamanitra. Be dia be tsika tsy te ho afaka tsika fa tsy te hanao izay rehetrarehetra fomba atao hoe anoherina ilay fakapanahy sy alana amin'ilay faharatsiana fa mbola mitaditady marimaritra iraisana sady te ho atsy ny te ho aroa. Araka ilay fomba ny tenin'ny Malagasy hoe te hividiny lohany nefa matahotra ny masony. Tsy mety riavana. Fa zandro any te hitarika ansaitsika. Ohatra no mividy entana eny an-tsena ihany io raha te hahazo an'ilay entana ianao dia misy zavatra afonao. Dia ohatra zany koa ny fanarahana an'Andriamanitra. Raha te hahazo ny famonjena ianao, raha te handova ny lanitra ianao misy zavatra tsy maintsy afonao ao. Dia ilay filana, ilay faharatsiana, ilay avonavona, ilay loro-po, ilay karazana faharatsiana samihafa. Izay ny vidin'ny fanoloran-tenanao. Ary zay natao hoe fibebahana. Raha mbola tsy vonina ny amin'izany ianao dia tena miteny aminao fa mbola tsy afaka ny tena kristianina ianao. Ary zay ry avana no hitariana antsika amin'ity androandroany ity. Dia manantena sy mino fa ianao izay mandray an'ity vidéo ity dia hosay ianao hoe izay zany ny tambiny, izay zany ny vidiny, ny fanafahana sy ny famonjena dia ho ataoko satria izay ny tanjoko ny hovovonjy. Dia raha ataonao zany ny tompo no manampy ianao amin'ny alalan'ny fanahy izay miasa ao anatinao dia ho tanteraka tokoa zany. An'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen.